mpamokatra mahomby antoky ny firenena manjary ara-tsakafo. Miara-mientana amin'ny fitondram-panjakana mitsinjo ny mpiray tanindrazana ny arambona eto amin'ny faritra Analamanga ny Ministeran'ny Fambolena sy ny Fiompiana. Jerena daholo ny malagasy rehetra na aiza na aiza toerana misy azy ho ny fitondram-panjakana. Ny 3 sy ny 4 febroary 2024 dia nidina ifotony teny amin'ny boriboritany fahadimy sy boriboritany Antananarivo voalohany ny fianakaviam-ben'ny governemanta izay tarihany Maître Anitra Razafy-Manantsoa, minisy mpanjakana misahana ny fanavaozana eo anivon'ny fiadidin'ny fanavaozana ny Repoblika. Izay manjotsika zao kanefa moa soran'Andriamanitra fa tsy misy ny ainana fota amin'ny fiatoraka ity dia angatatsika amin'Andriamanitra hatrany hoe mba tsy hisy an'izany mba mifananana aloha zany tratrany anaty rano hafa na izany ary dia malahelo foana ny tena rehefa simba fanavana tsy afaka ny fiainana andavanandro dia tsy mijery fotsiny analao rehefa fanjakana tsy mijery fotsiny analao izahay fa dia mitondra ny fanomezana ny vary ny menaka voamaina izay ahafahanareo miatrika ny fiainana mandritra ny andro vitsivitsy aloha kanefa aza dinoana fa izay tsy manadinanareo fanjakana ny filohan'ny fiadidinan'ny Repoblika ny Prime Ministre gouvernemanta manontolo dia matsiaro anareo ary mitovy amin'ireo rehetra izay trabona any amin'ny faritra rehetrarehetra any ianareo eto Antananarivo tsy ambany rehetra tsy ambany zavatra koa sanatria vavy sanatria hoe tsisy mijery fa eto izahay izany miaraka aminareo eto dia mahery satria dia raiso ampitiavana satria ampitiavana nomena ianareo. Tonga niara-nientana nampahery sy nanoana ireo mpiray tanindrazana eny ifotony ny ministry ny fambolena sy ny fiompiana Rasatarimanana José Nirina amin'ny maha-ministra Pia ny faritra Analamanga azy. Ny ministra ny fambolena sy ny fiompiana dia anisan'ny ministra coach ny région Analamanga izay tarihan'ny ministra mpanjakana Madame Maître Anitra Razafy-Manantsoa dia misolo tenan'ny filohan'ny fanavaozana ny Repoblika izay sy ny premier ministre lehibe gouvernemanta mitondra ny anjara birikan'ny fanjakana ao fanampiana ny tabola eto amin'ny faritra Morarano koa izay toany soavy masoandro avy eo misolo tenan'izay zany no tena lehantsika eto mba makaherin'ny mponina amin'izao fonana azo azy. Ho an'ny boriboritany fahadimy dia fianakaviana Traboina miisa 710 ao amin'ny fokotany soavy masoandro ary zato mahery ho an'ny ao Morarano Alarbi no nisitraka toana noho ny voka-dratsiny rivo-doza fity. Ny ao amin'ny boriboritany Antananarivo voalohany kosa dia tokantrano miisa 400 avy amin'ny fokotany Anjesika 1 ary 570 ny ao Anjesika 2 Andavamamba. Napetraka amin'ny toerana avo anaty tranolay ireo trapavoazana novatsiana toana ara-tsakafo toy ny vary voamaina ary menaka ary nandritra izany ihany koa no nanamafisana ny fanentanana ara-pahasalamana indrindra manoloana ny valanaretina mpox sy ny fisorohana izay mety ho fipariahana izany. Velom-panantenana ireo mponina satria manana ray aman-dreny Pia matsiaro amin'ny andro sarotra. Fitondram-panjakana zany natsiaro vahoaka madinika sy mpiray tanindrazana aminy nanolotra izao fanomezana izao so an'ireo vahoaka madinika tratrany trabona dia mankasitraka anao tompoko. Mpamokatra mahomby antoky ny firenena manjary ara-tsakafo.